Mbola horesantsika ihany ny taranja karate rehefa avy eo fa ivadika amin'ny taranja judo aloha tsika satria dia mandalo teto Madagasikara nandritra n'ity herinandro ity ilay tompon-daka eran-tany teratany frantsay Teddy Riner izay efa impito izy no nisalotra izany anaram-boninahitra izany nandritra izay fandalovany teto Madagasikara izay dia nitafa tamin'ireo mpiatroka judo malagasy ny tenany. Mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao Teddy Riner mpiatroka ny taranja judo manana ny lazany ity judoka frantsay ity satria dia manana anaram-boninahitra impito izy eo amin'ny maha tompon-daka eran-tany azy, inefatra ny tompon-daka ny Eropa ary efa tompon-daka olimpika ihany koa. Omaly alina dia nitafa tamin'ireo judoka malagasy ao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny lalao ninosy ny tenany tetsy amin'ny hôtely Colbert Antaninarenina. Isan'ny fanontaniana nahaliana ny judoka malagasy ny nametraka azy tamin'ny Teddy Riner ny hoe ahoana ny lalana amin'ny fahazoana izany eran-tany izany. Eo ihany koa ny fomba fanaovana ny fanazara-tena. Namaly mazava moa i Teddy Riner fa tsy misy afa-tsy ny fanazara-tena ihany ho azy. Ohatra dia ora 5 na 9 isan'andro manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma no fanaovana ny fanazara-tenany mba azahoany izao vokatra tsara ananany izao. Amin'izao fitsidiany voalohany izao dia mbola tsy voafaritra mazava tsara ny vinan'asa iarahana amin'ity kalaza amin'ny taranja judo ity. Na izany aza nefa dia niaona tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga mitantana ny fanatanjahantena eto amintsika Teddy Riner. Isan'izany ny ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora Andriamosarso Jean-Nissé nivoatra nandritra ny fihaonan'ny rotota ny vinavina ny ananganana akademia ho fampandrosoana ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny. Nanome toko moa ty kalaza frantsay amin'ny taranja judo ty fa mbola iverina eto Madagasikara ary ho maromaro ny tetikasa izay iarahana aminy. Dia iny fanadidiny ihany koa tompolasy tompovavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny herin'ny toy izao indray. Raha izao anao vao nanjoy ny fahitalavitra ma-TV dia averiko aminao fa ny FTM Manjakaray no nandrobaka ny amboaran'ny filoha izay nahazo ny vola 5 tapitrisa ariary. Izay no nisongadina teo amin'ny taranja baolina lavalava. Raha teo amin'ny baolina kitra kosa indray dia resin'ny IFC tamin'isa arainy ohatra ny hitana formation tamin'ny ity andro faharoapolo amin'ny fedina ny tompon-daka ny ligina Nalamanga. Isorana betsaka ianao nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Isorana ihany koa ireo namana teknisianina niara-ny asa tamin'ity riva ity teo ny namana Menja Razavindrakoto sy ny namana Bosco Rasolo Menjanary. Dia izay ary no mahasoka azy narosy tamin'ity androany ity fa dia mametraka ny veloma ho amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma to.